Miara-misangantsika hanao ny hira fanentanana ny azakazaka masina ny andiny voalohany ihany. Hoan'izay malalan'Andriamanitra sady voafisomasina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Arabatra ty alahady fahaenina ny volana Jolay 2024 ity, alahady voalohany amin'ity volan'ity ary manasaka ity taona 2024 ity. Men'Andriamanitra fahasoavantsika afaka manatrika azy eto amin'ity toerana masina ity. Andetsika iombona amin'ny fidiranan'Andriamanitra ny Salamo 7:20. Andininy 7:20 ka hatramin'ny 10:20 dia vakin'ny Pitarika. Fa ny Salamo 7:70 andininy 7:20 ihany no vakinao mpiara-mivavaka. Salamo 7:20 eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 10:20 dia vakin'ny Pitarika. Fa ny andininy 7:20 amin'ny Salamo 7:70 kosa dia ianao no mamaky zany ho fiderahantsika rehetra ny voninahitran'Andriamanitra ary miaraka aminao mamaky zany Salamo 7:70 andininy 7:20 zany ny tenako. Detsika idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika no iderahana ny voninahiny manao hoe: manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana, rary ny sy fitsarana ny fanorenana ny seza fiandriananao, famindrapo sy fahamarinana no mielon'ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehovah amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehananay. Zay dia olonao sy ondry fiandrinao, dia isaotranao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimy no ilazana ny fiderananao. Amen. Ndreto zay finaritra tonga eto amin'ity toerana masina ity zay,
andro soa tokoa ny andro androany satria andro lehibe ionanay aminao indray anasanao anay andray anjara miaraka aminay eo amin'ny fanasan'ny tompo andray anjara miaraka aminao amin'izany fanasana masina zany zahay maro-pahasoavana zany fitahina rososona nomenao anay nomenao fahasalamana zay ka afaka manatrika anao eto amin'ity toerana masina ity ary nantsonao zahay ka dia tonga olonao ndreto zay manao fanompovavahanao fiderananao miaraka amin'ireo anjelinao masina any an-danitra mba raiso reny fisaorana atolotra ianao raiso koa ny fonayany io mba hanajanao sy anome voninahitra anao ary ny tenanay dia ataovy fanatitra velona eo anatrehanao Andriamanitra fanatitra kasitrahanao Andriamanitra zany satria vonina hanompo anao amin'ny androm-pahavelomanay rehetra zay ary mandra maty dia mifikitra aminao zahay efa niantso anay tokoa ianao tsy niantso anay fotsiny amin'izao ety am-piangonana fa tena niantso anay ao amin'i Jesosy Kristy ianao mba ho vonjena ka dia voavonjy zahay ka dia nihiranay no hideranay ianao ary ny vavakay no nandratanay ianao raisonao ny vavakay tompo fa ataonay amin'ny fanetretena fatratra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen. Mahazotoerana tompoko. Diatsika rehefa malalina iroso amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra no anaovantsika ny fiomanana ao amin'izany. Daholo. Fiantsoana feno fitiavana teny masinasito ho anao riorifo rimpamonjy tsara o saotrano misaotra fa ny famondram-ponao no mbola nahatsaranay izao volana voalohany amin'ny volana jolay izao. Misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay. Ankehitriny tompo dia hiteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao izay ho vakiana sy ny ambaran'ny mpanomponao aminay. Magataka ny fanahinao masina izay tia anatinay izahay mba hiasa mahery aminay hanome anay fifantohana mba hahafahanay mandray ny teninao ka ny feo rehetra izay avy aminao tompo dia hampangino avokoa dia miteneny ianao Jesosy fa vonina iainanao ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay nanaovanay izany vavaka izany amen. Ny teny izay vakiana dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 5:7 atomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Isaia toko 5:7 dia andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahozony dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoahako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Androso eo alohanao aho ary andravina ny kitotoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hitsy vy dia meoka anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina
mba hahafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoka sy Israely voafitoko no niantsokanao amin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra aza ianao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao no nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fimpisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy afa-tsy izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Dia izao izay namorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza, izao Jehova manao izany rehetra izany. Amen. Mbola etoy ny vaky-teny. Toizantsika ny famakiana ny teny a Luka 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary Jesosy niantso ny 12 lahy keo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demoni rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo handeha hitoro ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tena, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo 2. Ary izay trano idiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia hitsano ny vovoka ho afaka mitongotrareo ho vavolombelona miapanga azy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety ny vohitra nitoro ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Petera voalohany 2 andininy 7 ka hatramin'ny 15. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny sary-po koa. Fa izao no ankasitrahana, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza raha tahiny kapohina noho ny fahadsoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany ny sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany ny antsoina anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka hamela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy mba nandraona, fa nanolotra ny adiny ho ampitsara marina. Ary izy nitondra fahotantsika tamin'ny tenany ambony azo, mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidia kapoka taminy no nahasitranana anareo. Fa efa nany tonyondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa miverina ho ampiandry sy mpitandrina amin'ny fanahinareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Andeha ara-mitsangansika no aniry voalahatra mialohan'ny toroteny. Miatsuana tanisa azamuiana iunike likununaiwe nareisa azamuiana yatesoyeke kumawiraka asuana nisitaka Amen.
mandavany ny fahasoavana sy ny fiadanana n'Andriamanitra rahatsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vavaksika. Andriamanitra arainay io, ianao no tompon'ny teny, tsy anay ny teny fa anao koa mitenena aminay, ary tario lalana amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay mba hanambara tokoa ny teninao ka ho voavonjy izay rehetra mandre ny teninao, araka ny teninao manao hoe na dia ny maty any am-pasana aza andre ny feony, andre ny teniny dia hitsangana, satria manan-kery hamonjy anay ny teninao. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lioka filazantsara araka ny lioka toko 7 andininy voalazo eo moa zany dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 no voasoratra ao anatin'ny perikupantsika. Lioka toko 7 ao anatin'ny fiovana lohahevitrantsika izao, olom-boantso ny mino, zany ny lohahevitra vaovao. Misy lanjany zany lohahevitra zany, ary misy lanjany goavana dia goavana zany, satria ny fiantson'Andriamanitra dia tsy hoe tsy misy antony akory. Salan'ny olona hoe miantsoantso anaran'olona foana, mahita olona eny an-dalana dia ranony, dia mitodika ilay olona nefa tsy misy ilanao azy akory. Fa Andriamanitra zany rehefa miantsolona dikan'izany dia misy zavatra ampanaoviny anao, ampanaoviny an'izay voantso. Zany ny antson'Andriamanitra olona, zany no mahafiangonana antsika. Ny fiangonana mantsy efa ndresahako ihany zany tany aloha tany ny teny hoe eklesia, eglizy, ny fototry ny teny io dia hoe antso na hoe fiantsona, zany ny fototry ny teny hoe eklesia. Ny matoateny hoe kaleo amin'ny teny zareo grika dia miantso ny dikany na ny hoe fiantsona ny dikany. Ka ny fiangonana dia tsy inona akory fa olom-boantson'ny tompo ho ao amin'i Jesosy Kristy mba ho vonjena. Zay ny fiangonana. Ny mpianatra dia natsoiny Jesosy, dia resantsika mpatsorana fotsiny hoe miantso ny mpianatra Jesosy, miantso ny mino Jesosy zany raha ny tena marina koa, miantso ny mpianatra Jesosy. Ataoninona ny mpianatra? Natsoiny hiasa sy hanao ny andraikitra sy ny asa hampanaoviny Jesosy, fa tsy hanao zavatra hafa ny antson'ny fiantsoana. Manana iraka mazava sy asa mazava hatao izay voantso. Manana iraka mazava, manana asa mazava tsara omena izay voantso. Ny asa hampanaoviny Jesosy dia tsy hoe asa mora akory, tsy hoe asa mora akory, tsy hoe ny asa fitoriana ny filazantsara akory no asa mora indrindra eto ambonin'ny tany, fa io no asa sarotra indrindra. Io atson'ny vazaha moa mitena hoe métier à risque, métier à risque io. Ary eto amintsika moa zany tsika malagasy dia tsy dia tena mbola matazana an'izay, fa ho hitantsika io kelikely eo fa any amin'ireo tany maro dia métier à risque, zany hoe asa mpitoriana ny filazantsara zany. Na pastera anao na olon-tsotra mandeha mitory dia misy risque zany. Mety ho voeloka mandramaty zany, mety ho tapadoa zany, mety ho poto zany, mety ho vonony zany, mety ho ampijaliana zany. Ary tsy hoe tsy misy zany na hoe mbola vinavina zany, fa misy amina tany 50 mahery eto ambonin'ny tany dia mijaly ny olona mitory ny filazantsara. Asa na au courant zany tsika ozy izy ny teny vazaha au courant ve mahalala tsara zany ve tsika, fa mijaly ingeny olona indrindra fa amin'reto tany arabo silamo reto dia mijaly ny olona, mijaly be ny olona raha mitory filazantsara zany. Tsy resantsika lava iny fa zay no izy. Asa sarotra io ka dia inona no nataony voalohany rehefa miantso ny mpianatra izy dia manome hery sy fahefana, omeny hery sy fahefana. Zay ny hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Ary Jesosy ny antso ny 12 laka akeo aminy dia naninona azy izy ka nanome azy hery sy fahefana, hery sy fahefana. Fa miresaka hoe fahefana, resaka hoe fahefana io dia mitenin zareo anglisy moa no tena mifamatotra loatra ny teny hoe andraikitra sy fahefana, fa dia midika zany ny fanomezana fahefana fa fanomezana andraikitra zany, fanomezana andraikitra zany. Ka ny olona nomena fahefana dia raikitra didy, engagé, raikitra didy
eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehany zay niantso azy anatrehany zay naniraka azy ary satria sarotra ny asa ka dia mila hery sy fahefany zany dia andraikitra goavana zany io resaka hery sy fahefany io zany aty amin'ny fiangonana andraikitra goavana babetsika io fa tsy hoe oentina manao démonstration de force na ampiasa hery atseroa oentina mampiseho fa mahavita zavatra ianao dia manatona ny olona dia azaombola tsy zany io zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao hoe misy olona tsy fantatra na fanahy inona moa fa tsy voatery hoe rehefa mahasitrana akory tsy hoe fanahy masina daoly oka tsy ho diso hevitra mihitsy tsika ka tsy diso hevitra tsika fa tsy hoe rehefa sitrana ianao dia hoe fanahy masina zay ka izy koa zany nasitrana ako tsy fanahy fa ny fanahy hafa ihany koa dia manao zany tala amin'ny bibilava zay teny Mosesy zay rehefa nasandratra Mosesy dia nivadika bibilava dia lasa koa ny farao naka ny mpanao fakatovana ny mpanandro rehetra teo Egypta ny mpanao skidy dia mpanatsipo ihany koa ny tenyreo dia lasa bibilava ihany koa fa naninona le izy rehefa avy eo dalalanazy hoe fanahy hafa le fanahy fa tsy fanahy masina tsy fanahy ny Jehova nately ny teny Mosesy ny tena zay lasa bibilava tamin'ireo toangano ihany zany raha ohatra ka mihaino azy amin'izao fotoan'izao ianao fa ilaina ny hery sy ny fahefana zay omeny Jesoa azahoantsika manao ny asa fitoriana ny filazantsara ina moa zany hoe hery zany ny hery zany dia hoe hery afaka mandrodana afaka mandrava ny asan'ny demonia satria nomeny azy ny hery sy fahefana hamoaka ny demonia afaka mandroaka ny demonia zany herin'Andriamanitra zany ary zany fahefana nomen'Andriamanitra zany ny teny hoe fahefana moa amin'ny teny draroglida hoe exousia io avy amin'io ny teny frantsay hoe exaucé tanteraka nahazo valim-bavaka na nahazo valiteny mazava na nahazo valiny ny fanindriny exaucé zany hoe tanteraka zany ka ny atao hoe fahefana dia valim-bavaka omeny Jesosy Kristy mba andravana ny asa matin'ny satana ny asan'ny demonia ary anasitranana ny olona zany no fahefana nomen'ny fiangonana zay ile hoe efa nresantsika teto moa zany le mandeha hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany moa zany dia mandeha nakataovy-pianatra ny firenena rehetra fa misy koa fahefana nomena hoe tsy avelanareo eloka ety dia voavela eloka zay tsy avelanareo ety dia tsy voavela dia fahefana nomen'ny tompo zany inona moa natao hoe mamela eloka ety mamela eloka ety dia mitory filazantsara amin'ny olona rehefa mandre ny filazantsara ny olona dia sitrana salama verina amin'ny lohan'ny fiainany ary dia voavela ny elony zany no atsoa hoe fahefana omen'Andriamanitra zany antsika ao anatin'izany asa zany ka ny fahefana zany dia tanteraka tokoa ny fanindrintsika eo anatren'Andriamanitra ny fanindriny Jesosy inona moa ny fanindriny Jesosy fa mijery an'io texte io ianao inona ny tena fanindriny Jesosy ny teny miverimberinao mba ho sitrana ny marary mba hivoaka ny demonia mba tsy hanjakan'ny asan'ny maizina ny olona mba tsy ho dominen'ny asan'ny satana sy ny firongony ny olona fa ho tonga eo anatren'Andriamanitra ary azo valim-bavaka amin'ny androm-piainany rehetra io zany ny anankiray zany zay le hoe fandroana ny demonia fa ny faharoa dia hoe fanalana ny aretina zany no antony hanomezana fahefana rehefa mamaky tsara n'io texte io ianao mijery ny teny fototra dia hoe natao hoe ny hoe atao aretina dia hoe areti-panahy miteraka tsy fahasalamana sika fa mahalala tsara zany amin'izao fotoan'izao mety misy zavatra mahazo ny fanahinao any miady saina ianao miady fanahy anao dia ny vatanao marary rehefa avy eo miakatra tension miakatra zao miakatra siramamy miakatra itsy zavatra rehetrarehetra dia korotany eo ny fahasalamana ndraindray ilay izy areti-panahy tokoa ary zay tokoa ny matetika ny zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny olona zay zavatra metraika amin'ny vatany hitan'ny masony metraika amin'ny sainy dia reny no miteraka tsy fahasalamana ka ny dikateny mihitsy ny dikaten'le hoe ny ahasitrana ny aretina dia le hoe aretina zay dia hoe fanalana hatramin'ny fakany ny aretina ka esorina ny areti-panahy ao amin'ny olona ary zany no fahefana nomeny Jesosy atsika fahefana anala ny olona ao amin'ny areti-panahy zay tsy mahasalama azy inona moa zany areti-panahy zany ny ota zay ao anatin'ny olona ary io no nahafaty an'i Jesosy Kristy sy nahavelomany anafaka atsika amin'ny ota zay tsy afaka ny lalàna tsy afaka ny lalàna teo amin'ny Jiosy dia niezaka ihany nanao zavatra be dehibe saingy tsy afaka ny lalàna zany fa nafahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka dia resy ny ota dia resy koa ny fahafatesana zay vokatra zany ota ao anatin'ny olombelona zany
aza atao aza fangaro ny teny hoe ota sy fahotana ny hoe ny ota dia tena lay ao anatintsika ao anatintsika ao ilay mamololona ao anatin'ny olona mahatonga ny olona manao fahotana ny fahotana dia acte fa ny ota dia nature ny ota dia ao anatin'ny olona manota daholo mpanota daholo ny olona rehetra raha amin'ny mahavoajanahary azy taranaka damaseva azy amin'ny mahaolombelona azy tsy misy hoe zazakely zay moa ndraindray fa nazavan'ny olona hoe zazakely anjely tsy anjely zany reny ary zao am'izao fotoan'izao tena tsy anjely mihitsy ny ankizikely satria ny ankizikely misy mahay miteny ratsy tsy anjely zany anjely hoe teny ratsy moa dia tsy misy anjely zany fa mbola torotoronontsika dia ao anatintsika ao ny ota lovainy zany antsoina hoe péché originel ny filazana zany amin'ny teny teolojika dia zany péché originel zany no nafahany Jesosy Kristy tsy misy afaka analantsika amin'izany indrisy olo-manitra ho Paoly apôstôly izy anao nafaka amin'ny tenanyity fahotany ity tenanyity ota ity fa i Jesosy Kristy no nanafaka antsika ary dia nandresitsika an'izany fahotany zany sy ny ota zay ao anatintsika ka mahatonga antsika tsy manao n'lay acte manao n'lay asa-pahotana ety ivelany hitantsika ity zavana malala manana ny hery io avokoa ny olom-boantso rehetra ianao no nantsony Jesosy manana n'izany hery zany tsika fa hery miasa sa tsy miasa zany ny fanontaniana ngedabeny efa natsona marina ianao natsona ho dekona ianao natsona ho mpitandrina ianao natsona ho zao ianao nomenanao zany hery zany araka ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra moa dia hoe azo hery ianareo izy amin'inona latsahan'ny fanahy masina aminareo dia aza miala eo tanàna mandra-panafinanareo ny hery azany apôstôly toko voalohany andin'ny fafito zany andin'ny fahenina fafito fahavalo dia nomeny an'izany daholo tsika rehefa natao batistsika dia nomena ny fanahy masina dia tonga ao amintsika zany hery zany hery afaka mandrava ny asan'ny demonia hery afaka manasitrana manafaka tsika tompo-tenany aloha voantso dia afahany zany dia afaka manafaka ny hafa intsotsika ao anatin'izany satria nomen'Andriamanitra n'izany hery zany tsika dia nandray tsika sahala amin'ny olona malemy zany dia foana moa ny fitentsika malemy nofo ihany tsy afaka manoatra ao atao hoana moa aiza moa ny avitana zany rehetra zany dia eo zao mba resaka kely pratika kely amintsika ako hoe pratika zao tamin'ny lahady zao tsika nanao sakafo teny amin'ny andia baipasy dia saika tsy natenaina zao hoe isy olona fa dia mitsotra ny tompo moa fa tonga ihany ny olona dia nanam-pinoana tsika ho an'izay nanam-pinoana fa misy koa moa natahotra tena natahotra mihitsy tena zay matahotra ka ina ny atahorana matahotra sakafo zany ve nareo zany elany elaka matahotra sakafo ny olona ny olona mitady sakafo nefa ny olona matahotra sakafo ary normalny zany amin'ny maha olona tsika normalny zany matahotratsika mitovy amin'ny olona rehetra any tsika nge sy hoe hafakoa ny olona rehetra tsika fa saingy zao ny mahafatsika dia tsika manana an' Jesosy Kristy ary nomeny an'izany hery zany tsika hery ho ahafahantsika manitsaka ny menarana ahafahantsika manala ny poziny zany menarana zany na ny maingo kaozy izy ny soratra masina filazana hoe ny hery rehetra zay alefa ny fahavalo dia manana ny hery io tsika hoentina mandresy zany dia lely hoe etseo ny herinao zay ny hiratsika zay ormino etseo ny herinao dia zay mifitsaka ao fotsiny ny hery be dia be ny olona manana hery omen'Andriamanitra azy mana fanomezam-pahasoavana indraindray anaovana zavatra fa tsy manao fa mifitsaka eo mangatsika moa zao ny andro dia mamitsaka daholo ny olona be dia be zao ny any an-trano any dia misy vavaka zay ny olona any vavavao nefa zay mangatsika men'Andriamanitra hery tsika ary fanahy mahery no nomeny atsika fa tsy fanahy osa zany nge izy aza matahotra zay tenenako amintsika hoe tsika mety matahotra fa tsisy tsiny zany mety misalasala misy matahotahotra tebiteby so nge na nomenaka ho atao any an-trano aza tsy haitsony hoe inona moa misy manontany zao mandefa message tamiko hoe inona moa le menaka le hoe non consommable tsy haiko hoe misy non consommable dia misy consommable dia mitaba ty ve le mety ve ty rehefa nidorosaka menaka ianao dia sasany moa zany miteny hoe zay tsy hanao sakafo amin'ny menaka mihitsy avy anao zany dia am'ty andro ririniny ity dia matany atsika eo anao raha tsisy menaka mihitsy fa zany rehetra zany maha olatsika fa mahafatsika ho a dia tsika manana an' Jesosy ary manana ny herin'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy any Nazaretsika
ilay mandrindrina zay nitoriteny tamin'ny voany tamin'ny premier culte teo mandrindrina ny vavady ka tsisy afaka mamoa azy ilay manidiny vavady na manidiny varavarana ka tsy afaka mamoa azy ary lay mamony varavarana ka tsisy afaka manidy zany ao amin'ny testamenta talohatsika dia miresaka ny hoe ikorosy vohoson'Andriamanitra natson'Andriamanitra dia anapaka ny sian'orotoro ny varavarana varahana izy anapatapaka ny idivy izy anapatapaka zany dia efa samy hafa kely fa i Jesosy rehefa mamaky ny apokalypsy ianao i Jesosy dia manana mihitsy ny lakle manapaka zany mantsy manao forcine zany misetrasetry zany fa i Jesosy manana mihitsy ny lakle ananany ny lakle ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita ananany io zany ka zaza matahotra ho faty fa matokiany Jesosy matokiany Jesosy raha mbola tsy alefany ianao na dia mihinana zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany asa aloha zany mety mihemy fotsiny ka matsika teny pasteur marina be zany karaha gaty ahoana koa nihinanana zava-mahafaty zany za aloha tsy miteny aminareo mihinana pozina fa miteny aminareo hoe aza matahotra fa manana ny Jesosy mpiaro atsikisika ary tsy hoe Jesosy miaro anao any an-danitra any fotsiny dia nareo zanako rehetra fa dia arovanareo rehefa tonga amin'ny fotoana fa nomeny fanahy maherintsika nomeny ny fanahy masintsika dinamisy sahala amin'ny dinamity io mipoaka zay hery hafa rehetra dia apoaka n'izany dinamity zany tsy misy mahafoatra ny vato fa inona manapoaka ny vato dinamity ary io le hery resahana ato amin'ny soratra masina io ny dika teny grika hoe dinamisy avy amin'io ny teny hoe dinamity ny hery dia omen'Andriamanitra atsika zany rehefa miantso atsika zany ny tompo dia maninona izy manome hery sy fahefanantsika izy ka aza matahotra olona manana fahefana zany ianao zao manan-kery ianao ampiasao zany hery zany izay azontsika tamin'ny fametrahan-tanany ilo olona araka ny tenin'i Jesosy zay ny voalohany faharoa inona lay mission inona lay iraka mpanaovin'i Jesosy ny mpianatra dahoary inona ilay izy eo faharoa hitory sy hanasitrana tsy misaraka ny teny sy ny asa mitory sy manasitrana ny hoe mitory moa zany dia hoe milaza manambara ny amin'ny famonjena ny teny grika nandikana moa anareo mpitory teny sy katekista mandray noty fantatra fa misy mandray noty any dia ny teny hoe keriso double S raha atao translation amin'ny latine zany keriso ny atao hoe mitory zany hoe mampafantatra ny antsoina hoe kerigma resantsika any ny atao hoe kerigma zany atao hoe kerigma atao hoe tory-teny fototra ny atao hoe kerigma tory-teny fototra ary ny atao hoe kerigma dia tory-teny fototra milaza amintsika fa i Jesosy irery any ary Jesosy mimpamonjy zay atao hoe kerigma zay zany ny fototry ny asantsika zany fototry ny asan'ny olona voanto zany dia mitory ny tenin'Andriamanitra lay kerigma zany izy zany nitoriana amin'izay Jesosy Kristy milaza amin'ny olona fa Jesosy Kristy mpamonjy ary arahana asy zany dia asa fanasitranana le fanasitranana rahatsika moa efa zatra loatra dia hoe manaka misy anina manasitrana ho ny ary nefa lazaiko tamin'ny culte voalohany teo tadio tsara fa tsy hoe zay sitrana tsy hoe zay manasitrana akory dia hoe asan'ny fanamasina tsy hoe zany fa mety asan'ny devolo koa mavita zavatra tsara manolona verino fa tsara saingy ratsy nefa rany misy olona hoe manao asan'ny devolo ihany manao zao mandeha mitady volamena na vatsoa dia manao asan'ny devolo sy ny rehetra dia toa mahazo tokoa fa rehefa avy eo akodiany indre-pandeha anao dia zay iny le hoe niditra tamin'ny lodoka arena niditra tamin'ny lodoka dia mivoaka tamin'ny makarakara ka tandremy ny asan'ny devolo fa mahafinaritra vetivety io fa efa avy eo mamotika io manimba anao io manimba atsika io dia arahany zany asa fanasitranana zany inona atao hoe fanasitranana ny fanasitranana dia fanafahana ny olona amin'ny fahadisonana atao hoe fanasitranana tena marina zay ny tena dika teny teny hoe manasitrana eto amin'ny soratra masina tsy hoe manafaka amin'ny aretina fotsiny fa esorina amin'ny fahadisonana ny olona ary esorina amin'ny fahotana mba azo famonjena esorina amin'ny fahadison'ny olona ary esorina ao anatiny amin'izany ny fahotana na ny ota
dia mahazo famonjena izy, mahazo an'ilay antsony ny soratra masina hoe salus izy ny teny frantsay, mahazo antsony hoe salus izy. Ny salus dia nandray ny filazantsara ny olona dia sitrana, nandray ny filazantsara ny olona dia tonga ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Zao mantsy eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tonga tokoa ny fotoana izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra, natao batisitsika sy ny rehetra, fa misy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra eo. Misy zavatra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Inona ny hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra? Ny fahotantsika no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ka dia tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, fa rehefa toriana ny filazantsara ka mandray tsara ny filazantsara io tsika, dia sitranitsika ahitsy ny fahadosoana ary esorina zay hevitra na vato misakana tsy ifandraisana amin'Andriamanitra, dia lasa mifandray amin'Andriamanitra tsika. Ary rehefa mifandray amin'Andriamanitra tsika dia mahatsiaro tsika tsy hoe ny fanahintsika ihany sitrana fa ny vatantsika koa dia sitrana. Io arabaky teny io rehefa iainanao pratika mety mbola tsy tena iainantsika zany, fa misy fotoana tena voateritsika ary indraindray teren'ny tompontsika mba ampiseho ny iaina amin'izany finoana zany. Misy fotoana ianao amin'ny ray maraina, za zao fa ny iainan'izany, amin'ny ray maraina ianao marary, tsy hitanao iza ninona no raisina iantso an'iza, marary tena marary ianao, marary be amin'ny ray maraina. Dia eo izy Jesosy hoe eo amin'izay ary hitako amin'izay finoanao ary aizary ilay hoe filazantsara toriana dia mahasitrana. Dia eo ianao no miteny miantso hoe Jesosy vonjeo sitrano dia afaka 30 segonda dia mitsahatra ny aretina, dia matory ianao paraparain'ny andro rapito tsy nisy tsony ny aretina. Efa ny iainanareo ve zany? Dia zay nge le finoana zay ny finoana zay hoe samy manana ny finoana io, kanefa samy manana ny finoany fa i Jesosy Kristy zay inoantsika dia iray ihany. Ary zany no natao hoe mission ny fiangonana, tsy natao hiandrandrana tombontsoa zany ny fitoriana filazantsara na ny filazantsara toriana, fa natao hanasitrana ny olona. Asa soa anie ty ataontsika fiangonana ty asa soa nataon'ny fiangonana io. Zao ataontsika zao zany tsy mifanakalo tombontsoa akory tsika hoe torinay ny filazantsara dia nareo manome anay an'izao na manome ny fiangonana an'izao, tsy mifanakalo tombontsoa. Fa zao ataontsika rehetra zao dia asa fitoriana ny filazantsara, fanasitranana ny firenena, fanasitranana ny mpiara-mivavaka, fanasitranana ny jentilisy, fanasitranana ny tsimina, fanasitranana antsika raha teo koa. Zany ny asa fitoriana ataontsika, satria ny asa sy ny fitoriana dia tsy mitsaritra zany, tsy misaraka zany. Zay natao hoe azakazaka masina, azavaiko kelinao io, natao hoe azakazaka masina eo amin'ny projet na ny tetikasan'ny FJKM. Teo aloha zany tsika dia sahala mandeha mitory dia toriana dia mitety trano n'olona sy nyrera dia mitory tsy misy nininina. Fa zao le atao hoe azakazaka masina dia hoe andehantsika hitory ary arahantsika asa izany. Ary zay fa nazavaiko teo dia mandeha raha miteny ianao hoe Jesosy manasitrana dia sitrano no marary, diovy ny boka, dia vita ve zany ozy tsika, fa aiza ilay fahefana nomen'Andriamanitra antsika. Saingy tsika zany tsy zay mantsy ny manahirana kely amin'ity resaka karazana fivavahana samihafa ity, tsy nataon'i Jesosy hanao publicité mihitsy tsika. Sy resaka publicité zany tokony hanaovana ny tondrana ny fiangonana, tsy hoe mandroso ny fiangonana, satria ao amin'ny fiangonana io ny kay misy olona metraha-tanana dia sitrany dia zay tsy mitory tsy misy pirofo. Tsy mila pirofo zany ny finoana. Lazaiko aminareo za moa fa tantaran'izay teo amin'ny premier culte, nahita toerana maro teo Madagasikara ako, ary misy aza tamin'ireny toeran'ireny ohatra misy faritra anankiray ray manontolo zao tamin'ny taona 527 tany vao nianatra mpitandrina tamin'izany, eny hoe nisy fananietsika tao anatin'le faritra ray manontolo, région ray manontolo, avy dia voan'ny fanaratsy daholo ny olona, ny akamaroan'olona, ankizy mitsangana eny ampihirana, mihira ny koralina dia mihira mijoro eny ny ankizy dia ripaka daholo, avy dia mitsilay daholo, avy dia ripaka mitaboka daholo fa dirany devoly. Dia taksany daholo, misy olona lehibe koa, misy olona eny ampitorité eny ary dia minitsy reny dia lasa, avy dia mikiky eraky ny fiangonana dia lasa mandeha. Dia tsy hitan'ny olona zay atao, inony ty atao? Ny asa daholo dokotera natsona mihitsy, nisy renfort natsona mihitsy dokotera, tsy hita zay natao. Farany nisy olona nahazo hevitra hoe ndao atsona ny mpiandry, ndao hiatsona mpiandry avy any Antananarivo, dia natsona ny mpiandry dia nandeha tany.
dia sitrana ny marary gaga ny olona misy ny sasany tsy kasihana akory fa amin'ny anaran' Jesosy sitrana amin'ny aretinao mivoaka amin'ny anaran' Jesosy dia sitrana ny olona dia gaga ny olona ary dia nanjara ny roborobo ny resaka fifoazana tany amin'io faritra io tiako lazaina amintsika dia zao zany angeno atao hoe fitoriana ny filazantsara zany atao hoe fitoriana ny filazantsara fa tsy hoe mitoromanta fotsiny ao ety ambony pilipitra fotsiny milaza ny Jesosy zao fa tsy afaka manao nininina zany ange mahatonga antsika miasa manao asytsika na zavatra ataontsika atao am-piangonana io serytsika mieritreritra hoe hoay io na hoan'ny olo-kafa io na hoe hoan'ny taranaka akory azy manao trano ianao manao zao anao ny antony dia hoe hitoriana ny filazantsara ny antony dia hoe azahoana mitory ny filazantsara sy manaraka zany filazantsara zany amin'ny asa satria zany ny mission nomeny Jesosy atsika mitory sy manasitrana fantatsika zao ato amin'ity trano be aty fa ny ao amin'ny premier étage ny ao anatin'ny projet atsika dia hoe i centre médico social ao ino zany centre médico social zany manasitranana ny olona zany fijerenany olona zany ary zany ny fitoriana ny filazantsara tsy natao hiandrandrana tongontsoana tongondahany fa natao hanasitrana dia mila tsy manana ayatsika fa tsika mpanasitrana dia misy teny moa nataon'ny fitenin'ny zareo jios formule jios ty fitenin-jareo hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao dia misy fitenitsika moa zany hoe dokoteraka mamarary fa tsika koa tena marina rabaka teny amintsika zany rehefa tena manana ny Jesosy tsika tsy hoe tsy marary fa afaka manasitrana tsika Jesosy dia tsika koa afaka manasitrana ny hafa satria nandray ny filazantsara tsika lazaiko teo amin'ny culte voalohany satria ny Isaia 2:20 no nitoriako rehefa mitatany ny tompo ny fiainanao dia ampandresena ianao rehefa maninona hoe rehefa tatany ny tompo ny fiainanao dia ampandresena ianao ka tsy matahotra aza matahotra sakafo zany haniny hanina tsy matahotra n'izany aza manana ia fa manana ny Jesosy izao manana ny Jesosy tsika zay faharoa fahatelo inona ny tena antony fahatelo ny inona ny mission antsika fahatelo hialanenina amin'ny tsy mino zany nge tena asatsika zany asatsika zany misy pastera anankiray zay ataoko hoe ono satria tsy hita masoko moa tsy zany ny reneny azy fa ny fiangonana anankiray mihena ny mpiangona atao amin'ny fiangonana mihena ny mpiangona atao amin'ny fiangonana mihena fara ny olona vitsikely sisa atao amin'ny fiangonana dia ny teny zany mba nyteny ny olona atao am-piangonana hoe pastera mihena be ny mpiangona fanga ianao mba mitady famangina ny olona dia ho zao ny valiteny le pastera izy varavara-mpiangonana malalaka be io nga tsy hitany ka tsy zany ny asantsika ka tsy hoe manokatra varavara-mpiangonana fa mandeha mitory ny filazantsara mialanenina amin'ny tsy mino zany no asan'ny fiangonana zany fomba ny fitorinany hoe misy tsy manaiky na ato amin'ity fiangonana ty aza za sa miteny an'izany mety misy tsy manaiky toriana fa tsy manaiky zay tsy miheno an'izany zay tsy miheno an'izany tsy miheno an'izay lazainao zay tsy ola an'izany fomba ny fitoriana zany fa mialanenitsika dia zany nandefasan'ny tompo antsika ety ambonin'ny tany zany no ny antsony antsika ho mpitandrina zany ny antsony antsika ho mpiandra zany ny antsony antsika ho dekona zany ny antsony anareo choral zany ny antsony antsika vita batisa zany ny antsony antsika amin'izao dia ny alanenina amin'ny olona rehetra mba ino an' Jesosy Kristy ny olona Jesosy nge telo taona fotsiny no ny asa dia niakatra ny an-danitra ary zay le hoe zay mino ahy ny asa taony no ataony ko ny asa taoko no ataony ko dia ahoana le toyany ary anao asa lehibe noho izany aza izy tsy hoe atao salemy dia hoe tsika menakavy ihany mifampitoritory ato dia ny ato aza moa misy tsy manaiky dia misy manaiky fa mila mivoaka mila mitorinina ny filazantsara mila elanenina ny olona misy fomba teo amin'ny Israely moa fomba manahirana ny anankiray amin'ireny fomba ireny aloha dia zao rehefa ondraka maty ny vadiny rahalahinao ka ianao mbola tsy manambady dia asaina manambady an'iny vadiny rahalahinao iny ianao eto Madagasikara koa misy an'izany loloa ny anaran'iny mitondra loloan'iny ianao raha tsy mety mitondra loloan'iny ianao dia oentiny eo mbavady ny tanàna eo ny resahana ahoana hitondra loloan'ity ihany ianao sa tsy hitondra loloa za tsy hanambady azy za tsy hitondra loloa ay esorona ny kapanao
sorona kapa ry kapa anaovantsika io sorona io sorona ny ila kapa dia omena anarana amin'izay ianao hoe fianakavian'ilay lehilahy na lakapa zay ny anaranao dia zay mahitanao iny le lehilahy na lakapa iny iny le nalana kiraro e dikan'iny hoe olona tsy mahavita didy iny dia teo amin'ny Israely koa fanao rehefa misy olona lazaina fa hafaneniny ianao dia alaina mivovoka amin'ny faladianao dia ahitsana mivovoka amin'ny faladianao laza fa hafanenina tanteraka ianao dia efa nitantaraiko tamin'ny premier culte fa ho avero kely tany faritra anankiray zay hoa faritra nisy anay niasa tany zay tamin'izany fotoana izany sekretera solodabaritany ny asako tamin'izay dia nisy fiangonana nanahirana satria nisy pastera nafinaritra zay ny rahana tany amin'ilay fiangonana tena mahafinaritra ilay pastera satria mahavita mamangy ny olona isana ny olona indray ary leo vangina satria mamangy ilay pastera tsy mitakiny ninona fa mamangy mamangy mijery ny olona misy marary von'ny asan'ny demonia dia avoaka ny demonia dia mivoaka sy ny rehetra ny antsininy kely arak'ilay voatony ray moa zany amin'ny malagasy dia mipiredika io pastera io somary mipiredika somary aingana be fiteny sady mipiredika dia tsy azon'ny olona ny teniny dia misy olona eo tanàna olona mieritreritra fa tompon'ny fiangonana dia miteny hoe esory io pastera io dia ndao tsy dia banany zareo daholo ny zavatra rehetra tsy omeny vary le pastera tsy omeny lasa le pastera tsy omeny sakafo le pastera dia lasa indray izy mamboly vomanga dia mahavokatra be dia ny olona indray aza ny zarany vomanga dia zany sala amin'izany foana le izy dia farany moa zany zay nahita hoe tsy mety zany hoe pastera ka ampijaliana tahaka izany fa andao isoronao dia afindra fiangonana hafa dia nisorona itao amin'ilay fiangonana izy rehefa hiala tao amin'ny fiangonana izy dia nitomany be tena nitomany mafy be ary nalainy ny faladiany tsy nanao kapa izy nalainy faladiany dia nikosehiny vovoka hoe ahitsaka eto amin'ity toerana ity izy nivovoka amin'ny faladiako fa efa nitoriko an' Jesosy Kristy nareo kanefa tsy nandray zava-dozana zany lozy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany ry havana malala ary tsika nantsona hialanenina amin'ny olona inona moa fialanenina tsy hoe iova arak'izay eritreretanao azy ny olona akory fa ny fialanenina dia zao lazaina aminy Jesosy Kristy mandray tokoa an' Jesosy Kristy ve sa modina andray raha modina andray moa izy anjarany zany fa tsy anjaranao fa raha nanda izy dia hafaneniny ianao ary zany tompoko ny fitoriana ny filazantsara zay le mahatonga n'le filazantsara nge hoe nisy rovavy any amin'ny fikosoam-bara ozy izy ny ray horaisina dia ny ray avela misy rolahany etsaha ny anankiray horaisina dia ny anankiray avela io filazantsara io mantsy tahaka izany dia anjarantsika izany efa tena nialanenina tamin'ny olona ve ianao satria natsoan'Andriamanitra ho amin'izany ny fiangonana dia nga pastera tsy manao an'izany nga asako rery zany asantsika rehetra zany ilaonenina ny olona io olona manodidina kely ianao ve natsony tompo ianao manana ny fanahy masina ianao manana hery ianao manana hery itory ianao anasitrana ianao io olona manodidina anao ve olona tsy mivavaka olona manao zavatra tahaka izao tsy torianao ve io tsy lazanao ny filazantsara ve io zany no izy misy olona ndraindray misy zavatra tahaka izao maranako tytorotengo ndray any ambanivohitra moa tena ahitana azy fa tenivohitra ndraindray tsy dia tena tazana loatra satria mifangaro loatra ny fiarahamonina ndraindray ny olona tena eo akaiky ny fiangonana no tena manohitra ny filazantsara tsy mivavaka daholo ny olona akaiky ny fiangonana tany amin'ny toerana anankiray dia tsy mivavaka ny olona tsy fiangonana netiko zany dia tamin'izany dia miteny ny olona hoe io olona io mpanao digasy io olona io mplalaody zay ny tsy andehanany zany zay pastera tsy makao fa maninona reo tsy makao mpanao digasy io zany ohatra ngatsy zany nandrahan Jesosy atsika dia zany no ale zany ange no ale tany amin'ny fanaovana tafika masina farany teo misy hoe dadarabe matanjaka be ao tanàna malaza be toteny fa tsy maintsy nitoriany zany olona zany fa raha zany tsy hafanenitsika ary dia reny olona ireny na nitorianao nandray an' Jesosy Kristy izy dia hafaneniny ianao satria tena nandray an' Jesosy Kristy reny olona ireny dia afaka amin'ny rany ny ranao fa adinina aminao ny rany raha ohatra ka tsy nitorianao izy zany akeny manahirana amin'le asa fitoriana ho adinina aminao ny rano zay olona tsy nitorianao amin'ny filazantsara tsy nampandrenesanao ny marina ira moa ny iran'ny farandre mamonjy moa iny hoe rehefa tonga any an-danitra ianao dia inona moa izy hoe nanina tsy nambaranao azy Jesosy
aya tsy nylazanao an'izany fa nena foana taminao a na hitanao hatrany an-trany kanefa tsy manylazanao an' Jesosy Kristy. Mpiara-miasa aminao ve fa nylazanao an' Jesosy Kristy? Mpiara-mianatra aminao ve fa nylazanao an' Jesosy Kristy? Satria zany no maha olom-boanjo atsika, satria mpianatra Jesosy tsika. Afaka malala dia andehantsika hijoro tsara mahazany olom-boanjo atsika zany ka tsy hoe raiso ny hery fa ampiasao ny hery no men'Andriamanitra atsika. Ary torio ny filazantsara, sitrano ny marary mba ho hafaninitsika ka ahatonga ny fotoana saionantsika amin'ny tompo dia hoe efa nanao ny asa izay nampanaofinao Jesosy fa vitako ny asa nampanaofinao fa reny olona ndray kosa dia tonga hiteny hoe efa nitoriana ny filazantsara fa tsy nanaiky dia azy ny azy. An'Andriamanitra voninahitra. Amen. Favakatsika. Izahay rehetra ireto dia efa nantsonao hanao ny asanao, nantsonao hampiasa ny fahefana sy ny hery nomenao, hitoro ny filazantsara, nasitrana ny marary am-panahy, anito izay diso amin'ny alalan'ny teninao, hijoro amin'ny fahamarinana. Tompo mifona aminao zay fa tsy nahivo zany zay. Rehefa nantsonao zay dia zany ndray aza no aderaderanay fa zay olona marina, zay olona nantsona, zay olona manana ny fahitsiana rehetra, zay olona masina, zay mahay soratra masina, zay mahay ny fanomponanao. Indrisy Tompo, zany no elokay, aitsio zahay, tezao zahay, avelo eloko zahay. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tonight
fitsangana andray ny teny famelan-kelo ka omeny ianao ary fikiro zany fa hoy ny tompo izay mandreny teny ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohiny fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika koa voavela ny elokareo no anarany masina midy iarany tompo amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony tsy voasarona fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Sandratsika indray ny feontsika hanonona ny fanekempinoana kristianina izay ombonantsika amin'ny mino manerana n'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raha sy tompana ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka marividy dia jara napaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra man'ny an-danitra petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera zao tontolo izao fimonany olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mahazo toerana ry afaka malala feony zava-maneno foya no iainantsika izao. Eo amin'ny vavaka fangatahana isika araroty raha fiteny zany araroty ny fotoana anaovana ny vavaka fangatahana angatahanao zay mahatery ianao zay rin'ny fonao tsy noho ny onatren'Andriamanitra zany na mivavaka mangina azy fa iaino anao ny tompo ary mamaly vavaka izy raha mino sika araka ny teniny hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra vavaka sika tena mino zay Jesosy mino anao zay fa ianao ny mpamonjy ary tsy hoe mbola ho voavonjy zay fa efa novonjeny zay voavonjy zay manana anao zay manana ny hery avy aminao zay hery sy fahefana hoentina mijoro vavolombelonao hery sy fahefana hoentina miseho milaza amin'ny olona rehetra fa ianao ny mpamonjy hery sy fahefana anasitranana ny marary ary anesorana ny jaly sy ny fahoriana eo amin'ny olonao.
misaotranao zay noho ny amin'ny fitahina mahagaga zay nomenao anay tamin'iny embolana voalohany zay niainana iny tompo. Napetraka teo ampelantananao ny embolana voalohany iny, betsaka ny zavatra nitranga, be ny zavatra nanahirana, misy zay nampiady saina anay, mampiady fanahinay, ary misy aza ny sasany amin'ireny tsy afaka mandraka ankehitriny, kanefa mino ny valimbavaka izay. Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra velona ianao, ary Andriamanitra miasa ianao, ka iza moa no mahasaka an'izany. Dia ndreto izay vavaka ho an'ny ankohonanay tsiraray avy, tonononay ambavaka eo ny ankohonanay Jesoa, ary aoka anampinono izay fa ho tonga zay ho tanteraka izay tonono ny vavanay, tonono ny molotray, ary gatahanay eo am-po aminao. Misaotranao tompo noho ny amin'ny valimbavaka antenaina fa ho azonay tokoa, satria izany no fanasitranana omenao anay. Dia jereo ny ankohonanay, dia jereo koa ny ankohonana masinay eto amin'ity fiangonana ity, fa ankohonana masina izay. Jereo ny zavatsarotra rehetra lalovan'ny fiainan'ny fiangonana, misy fitsapahana, misy fizahan-toetra, misy fanenjehana, misy fanaratsiana, misy koa anefa zava-manahirana mihitsy, manahirana isaky ny amin'ny asa rehetra izay atao. Misy ny sarotra, misy ny toy ny hoe fanadinana mihitsy amin'ny fiainanay. Vavaka aminao zahay, mahatoky izay fa maro samihafa ny fahendren'Andriamanitra hitondrana ny fiangonana, ka dia hanova zavatra ianao, hanova fiainana ianao, ary ampandefaingana ny teninao eto amin'ity fiangonana ity ianao, mba hanasitrana ny marary. Jesoa, io ny fotodrafitrasa goavana, goavana io aso io, nataonay hatramin'izay dia mbola atao hoe zavatra madinika ihany, fa ity no asa goavana. Jesoa, mahatoky ianao zahay, fa tompon'ny finoanay ianao sady mpanefy izany. Dia io ny asa rehetra ataon'ny sampana sy ny fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana, mba ho asa mahomby izany. Toy izany koa ireo zanakay anala fanadinana, ao ny hanao ny baccalauréat, ao ny ambaratonga ambony, mbola mety misy manao fanadinana, maka ny diplôma, ny licence, ny master, ny doctorat sy ny diplôma hafa rehetra izay amin'ny asa ilaina. Tompo, vavaka aminao zay fa lio vavaka ny mpanomponao. Dia mba tazano ty firenenay ity, vangio ny firenenay, aza manalavitra anay tompo, vangio ny tanindrazanay. Fantatrao loatra ny fijalianay, tsy misy rano, tsy misy jiro, sahirana amin'ny sakafo, ary namamanana aza dia hoe misy pozina, misy zava-mahafaty. Dia betsaka ny zavatra manahira tsirairay, mivoaka ny trano zay, mitebiteby amin'ny mpanendaka, amin'ny mpandroba, petraka ao trano zay tahaka izany koa. Tsy hitanisa fahoriana zay, fa matoky fa raha mamangy anay ianao, raha vanginao ty Madagasikara ty, dia ho sitrana ny taninay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany, izay efa nampianatra ny vavaka hoe rainay io izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ny dian-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay io izay anona sazo anay, mamelana ilokay tahaka ny namelanay izay niloka taminay. Asa mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny fitondrany mahagaga lasa sady zay ny mbolana tamin'ity taonty miditra ny mbolana vaovao indray tsika ary manantena fa tsy miova ny tanan'Andriamanitra tsy miova ny fitiavany atsika fa tiatsika Andriamanitra ary mitantana ny fiainantsika izy fa na dia ilay jentilisa antsoina hoe kirosy azy dia ny tantaniny dia nandresy mainka fa itsika zay olombo fidiny olombo antsony dia ho tantaniny any atsika ary andresy lalandavitsika dia mifampiarabitsika rehetra tsy misy sopapa fa dia samy miarabany eo akaikiny arak'izay teny tsara rehetra ambavatsika teny soratra masina dia mba tenenony eo akaikinao hoe inona nomenanao azokotoka fa efa manakolazaintsika tsika efa miverimberina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany dia efa haitsika hoe inona no atao tsy maninona moa fa azoko atao hoe ohatra hoe mba nilazina hoe arabaina fa natsony ny tompontsika olombo antsony tompontsika dia ho aminao ny fahasoavana ho aminao ny fitahiana dia ianao koa ho atsony ny tompo ianao ary avokatra tsara zany asantsika amin'ny fiantson'Andriamanitra zany dia misaotr'Andriamanitra tsika raha malalatra ary tia lahady indray misaotra ny tompontsika amin'izay rehetra nitrangana andritra ny herinandro iny hatramin'ny lahady ka hatramin'ny lahady zao dia mbola isotra eo ihany moa ny tompona andraikitra ny sekreteran'ny fiangonana ny amin'izay natao tamin'ny alahady zay misaotra ny tompontsika fa tanteraka somatsara zany dia misy sarotra azy sarotra ny asa fa tanteraka somatsara tanteraka ary tsy avelan'ny tompontsy ho tanteraka tsy mila manana tao ary tsika fa mahatoky ny tompontsika dia mahatoky azy tanteraka dia mandraiky io zay fepetra tokony ho raisina rehetra satria tsorona zany fa misy fepetra tsy maintsy napetraka tsy maintsy nyraisina tsara mba iseho ny voninahitr'Andriamanitra dia zay no azoko lazaina fa zao ny sekretera dia amitina ny raharahan'ny fiangonana dia aoriana zay tsika no manavao indray ny fanolorantena ho an'Andriamanitra. eny ary terina ny fiarabana ho antsika rehetra mpianakavy ny finoana amin'izao alahady voalohany amin'ny volana jolay izao dia misaotra n'Andriamanitra indray isika zany fa loha hevitra vaovao indray moa zany no mbandrinitsika amin'ity volana jolay ity araka nefa ny fampiarabana teo olombo antso ny mpino ary zay koa moa zany ny fampiarabana teo hoe arabaina ianao fa natsony ny tompo tsy le natsony ny tompo le natsony ray ody any aminy akory ratsobe indray zany le tsy hoe ratsobe moa zany fa hoe natsony ianao fa tsy hoe natsony amin'le arak'ilay filazantsika azy fa natsona ho amin'ny fanompona natsona ho amin'ny raharaha rehetra aty anatin'ny fiangonana lahady fandraisana an'io dia misy ny fandraisana fanasana ny tompo miantso ny mpandray rehetra zany rehefa avy eo mba hiatrika ny latabatra masina ary ao anatin'ny fanompoam-pivavahana tahaka an'izao moa no iarahana miombona amin'izany fanasany tompo izany zavatra vitsy ihany no ambara amintsika avy amin'ny AFF synodam-paritany ny AFF synodam-paritany dia miantso ny mpitandrina sy ny AFF rehetra mba ho tonga amin'ny fiofanana izay ho tanterahana amin'ny sabotsy fa 12 volana jolay ho avy zao amin'ny 7 sasany maraina eny amin'ny FJKM Mamasina izy fiofanana zany izay ho tanterahana amin'io fotoana io zany hoe isika rehetra zay indrindra le mpandeha tafika masina moa zany le manao ny tafika masina ny AFF moa zany fa isika moa zany dia fiangonana no manao ny asa fa ireo solotenantsika manatanteraka an'izany tafika masina izany misy zavatra anankiroa zany anatin'ny fiofanana ny anankiray dia hoe ny fomba fijery vaovao sy ny fanaovana tafika masina vaovao zany amin'izao ina moa fiainana andavanandro izay iainantsika zao zany hoe misy méthode vaovao zany raha filaza azy mivantana ho jerena sy ho ampiofanina ao amin'izany fanaovana tafika masina izany satria dia miteny zareo zany hoe mitandrema fa sao dia tratra orina ianao amin'ny firimorimon'ny fivoaran'ny asa misiona amin'ny fanaovana tafika masina zay zany no antony fanaovana an'ilay fiofanana mba hijery fomba vaovao indray ao amin'izany fanaovana tafika masina zany fa tsy efa eo ihany no
atao zany fa miova ny toetrandro, miova ny zavatra rehetra, dia miova ihany koa le fomba fitoriana sy ny fanaovana zany tafika masina izany. Zay zany iny tafika fiofanana amin'ny tafika masina iny. Araka nefa nitanterina tamin'ny fivorian'ny mpievitra Raomaly sy ny fivorian'ny mpanefana san'ny Tompomaly dia manomboka izao zany tsy hoe manomboka izao fa efa natao ihany izy fa somary nangatsitsika teo ao dia hiatrika an'ireny adidy any ivelan'ireny isika salema vaovao zany amin'ny alalan'ny solotena izay atrehan'ireo diakonina sy lolona ireo. Zany hoe diakonina sy ny lolona mandeha makeny fa solotena ny fiangonana izy ireny rehefa manatrika an'ireny adidy sy zavatra any ivelan'ireny. Misy andreto fandaram-potoana reto zany zay any ivelany, zany amin'ny fiangonana rahavavy, amin'ny fiangonana FJKM zay hoatrehan'ireo diakonina sy lolona ireo amin'ity volana Jolay ity ireto fandaram-potoana ireto. Ny amin'ny alakamisy 10 volana Jolay zany zao dia misy ny fanokanana mpitandrina any amin'ny FJKM Fianorivo Manjakazafy, dia ny mpitandrina Rabeniaina Herilanjana Valona Ratsimba, zay zany no anaran'le mpitandrina zay hotokanana ao amin'io FJKM Fianorivo Manjakazafy amin'ny alakamisy 10 Jolay. Ny alakamisy 14 volana Jolay kosa dia any amin'ny FJKM Manomboamandroso Fiorenana Itosy dia isin'ny Ivony Jobiliny 520 taona na mpitandrina sy 520 taona ny fiara-miasa ny mpitandrina Rasoavina Rivo Tibursa ao amin'io fiangonana io. Ny talata 5 volana Jolay kosa any amin'ny FJKM Mangarivotra Iraka Solon Kristia dia isy ny fitokanana ny trano fiangonana vaovao zay hotanterahana amin'ny fotoana io. Ny alarobia 30 volana Jolay kosa dia isy ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Ramanatsoa Jacqueline ao amin'ny FJKM Mahitsy Famonjena. Ireo indray zany zao fandaram-potoana amin'ity volana Jolay ity zay tokony hoatrehan'ny fiangonana moa zany zay ao anatin'ny sonadapartany Antananarivo Andrefana, izay le fiaraha-miombona dia misy andreo raha vitsivitsy ireo zany fitokanana mpitandrina, fanokanana trano fiangonana, fandraisan-tanana mpitandrina dia amin'ny alalan'ireo diakonina sy lolona zay manatrika eny zany no solotena ny fiangonana mandeha manatrika an'ireny adidy sy raharaha any ivelan'ireny. Dia lazaina amintsika fiangonana zany satria tsara ho fantatsika fiangonana ihany koa. Zay zany ny fandaram-potoana ny ivelany iny. Fa ny ato anatiny kosa efa nambara tamintsika fa ny VFL na ny vondrona fototra laika dia manao an'ilay didipotra faobe amin'ny sabotsy 7 volana Jolay ho avy zao amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny fiangonana. Ny fara fisoratana anarana dia ny alarobia 9 volana Jolay ho avy zao dia tsy ho an'ny salema rery moa zany fa afaka mitondra olona avy any ivelany sika raha tahiny ka manana fianakaviana na olo-pantatra zay atao didipotra zany dia amin'io 7 volana Jolay io. Ny sekolelady dia misoran'Andriamanitra zany fa vita somba tsara zany ny fanompoam-pavahana zay atao hoe famaranana ihany mialohan'ny anaovana fialan-tsasatra, satria fialan-tsasatra moa zao dia mba tahaka izay koa mpianatra sekolelady mba misy fialan-tsasatra kely dia ny farana tamin'ny marina teo zany ny sekolelady dia miditra amin'izay tokony hidirany eo indray zany amin'ny volana manaraka. Araka ny nambara teo dia misaotratsika fiangonana tamin'ny fiaraha-miombona sy ny fiaraha-mifaly tamin'ny sakafo izay natao tery amin'ny Andibe Pasy tamin'ny alahady lasa teo. Zany moa dia noho ny hetsika izay nataon'ny komitin'ny fanorenana ho amin'ny fotodrafitrasa izay tanterahantsika eto amin'ny tokotany eto. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa tanteraka soa tsara izany hetsika izany. Ny vokatra azo tamin'iny alahady lasa teo iny zany dia 8,540,000 ariary zany hatreto aloha zany no vokatra azo tamin'izay alahady tamin'ny sakafo fiaraha-mifaly izay. Mbola isy ihany moa no avy tsikelikely dia ho tanterina amintsika ombieny eo tiany zany vokatra izany. Fa dia misaotra tsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara na zay nandeha mivantana tany na zay tsy nakany fa nandray anjara ihany koa dia ny tompo any amaly fidianareo ary hanonitra zay lany zay nataonareo ho amin'ny asan'ny tompo. Dia
miombom-bavaka hatrany isika ho amin'ny fanatanterahana izany asa izany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia manomboka amin'ny herinandro io ampahafantarina antsika fiangonana ihany fa amin'io herinandro avy io zany efa azo ny fahazon-dalana izay manototra n'ilay fototra ao zany dia ho amin'ny herinandro zany entinam-bavaka mba anomboka izany fanotofana ilay fototra io ary efa anomboka anangana ny briky koa zany tsika zao anangana ny rindrina dia efa apiditra briky koa zany raha tahinany raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro ambony io dia zany no ilazana amintsika hoe eto am-bavaka ny asa ary tsy misy afa-tsy izay ihany na eo aza ny vola tsy ny vola no mahavita inona fa ny eo ny fitondran'Andriamanitra izany asa izany. Raha mpisaorana sivoanty misaotra ny tompo noho ny amin'ny fitantanany ary dia mangataka vavaka mba hiatsara ny fahasalamana sy ny fiainan'ny ankohonana dia manolotra 40,000 ho andray ambany mpitandrina ary 40,000 ariary ihany koa ho amin'ny fanorenana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'izay asa samihafa izay miandry antsika izay dia samy mifavaka tsara atateraka indray ny fanoizana ny fanorenana dia mahatoky ny tompontsika fa ho vita zany. Tetika izao iroso amin'ny fanavaozam-panolora-tena ho an'Andriamanitra. Nata zany moa ny atokopira no mihira ny rakitra kosa dia aterina ety amin'ny alitara ho mariky ny fanavaozam-panolora-tena antsika. If it's up,
iroso amin'ny fanasana masintsika manasanao Jesosy ho amin'ny fanasan'ny tompo dia eo ampikenikenenana izantsika manao feokira feonjava-maneno ny mpitendry ary rehefa miakatra ny diakona dia iraina ny hira fanampiny lara fahadia ambin'ny folo andiny voalohany. Fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra raisitsika amin'ny fomba hita maso sady azo tsapaitanana ko asan'ny raha atao amin'ny tompo ny fonareo ary mitsangana fa manasanao ny tompo. Manao hoe ino rehefa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona ho Jesosy, raha misy mihaino feo ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy aminy koa. Ivavaka isika. Fantatray tokoa fa ianao no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny entandra izay ty ambonin'ny tany. Tera sy mankalaza ny mame voninahitra anao zahay. Ary ireo anjelinao tsomby alinalina, ny mpaminany ny apôstôly,
ary ny martiora sy ireo olomboavitra efa sambatra ao aminao dia mideranao avokoa ko mba havelao re ny feonay iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobina hoe notsika izao ny teny fanorenana ity sakramenta masiny ity manao hoe fa i Jesosy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao nataovy io fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy roa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho any rehetra ho famelan-kely izao nataovy fahatserovana naoviana misotra ianareo fa naoviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Dia manasa anao indray tsangana hiara-mivavaka sika ianao mpandray fanasan'ny tompo. Ry tompo rainay any an-danitro indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavana zanaka olona sy ny fijaliany ary ny fahafatesany. Ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakaran'ny tamboninahitra sy ny fonany mandrakizay ho anay dia miandro sy mitalao ny fiverenany izay ko mba fenoany voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ta io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ikeo endrik'ilay fanatrika tokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Ry tompo rainay any an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina amasino ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, amasino ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy. Hiasa ao aminay ny fanahy masina mba ahatserovana ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'ny tomponay ito ampandraisana izao fanasana masina izao. Fa ny fanahinao masina no aharinao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra koa miano anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Koa ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria iray ihany mofo dia tena iray ihany sika na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika rehetra ho famelan-keloka. Satria voapetipeti-nota mandrakariva ny nofontsika dia andeha isika hanetiteny onatren'ny tompo amin'ny vavaka fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika ny idiranao ambanin'ny tafitranoko aho, tompo tsy mendrika ny tsipina izay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ho akory aho, kanefa hoy ianao hoe izay manantonay tsy mba ho lavika mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Mahazo toerana nareo mpandray fanasan'ny tompo fa midiny eny ny dekona dia mitsangana ny isan-dabilio mpandray fanasan'ny tompo izay mpandray ihany ny mandray dia mitsangana ny isan-dabilio ary miara-mipetraka rehefa samy nahazo.
entoka zarao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireny ho an'ny mpianakavin'ny finoana ary izy zarao amin'ny fifaliana. Ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Asa malahelo ny fonareo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao ny laza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria makany amin'ray aho. Noaro sero antsika mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondrona sy misamboaravara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra, fonena masiny avy indrindra. Andriamanitra ny ofovony ka tsy hetsika izy.
manasa ny mpanefana izany tompo hitsanana. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso hano tianytenako izay omena ho anareo, izao nataovy io fahatserovana na ovinana no mihinana ianareo. Ary koa Jesosy Kristy tompontsika, sotroinareo rehetra ity fa ity norako, dia ny rano fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka, ataovy izany fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Mamy ro Jesosy ny fitiavanao. Fitiavanao Andriamanitro dia fitiavana mialoha mandrakariva, izay mba sombim-pitiavana kely anananay. Misaotra anao izay fa tianay tokoa ianao. Maty hamonjy anay Jesosy Kristy, ary matoa izao tontolo izao sy izahay mifikitra aminy, dia mahalala izay fa ianao irery ihany no Andriamanitra, ary Jesosy Kristy zanakao irery ihany no mpamonjy. Efa vavonjy izay ka dia mihinana eo amin'ny latabatra ao, ary mandra-piavinao any amin'ny rahon'ny lanitra, dia mbola hanao izany izay tompo malalana eo, dia nahazo vatsy izay hoentinay mamakivaky ty fiainany ity, toy ny fanaony izay vao avy nandresy. Ampahandresy eo izay amin'ny ady rehetra hatrehanay, fa izany no Andriamanitray, Andriamanitra mampandresy. Dia ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, ary anaovanay ny vavaka fisaorana manokana no ny herina tafina ho anay. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra indreto izay manolo tena ho anao. Amen. Mahazo toerana revana malala. Mamerina ny kapoka isika dia manantitra ny fanoloran-tena, topira no mihira manainga ny fanahintsika hanolo tena hatrany ho an'ny tompo.
Soran'Andriamanitra no ny fataterahany fotoana sy ny fanasan'ny tompo izay ndraisitsika. So no afatra ho antsika rehefa nandray arak'izay mety ny fanasana masintsika. Matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika, ary amin'izany dia mahazo tokokory rahalahy ampitoetra ny fiantsona sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohana akory mandrakizay. Areoko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno ny fahataterahana izany. Amen. Andeha mitsangana amarana izao fotoana izao isika. Tanterahany tompo aminao izao tsodrana izao ary atolotro amin'ny anarany ho anao sy ny ankonanao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy eny ny fanjakana mandrakizay ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo aminao. Amen. Mahazo toerana tompoko. Fa mangina petrao amin'ny tompo ny fiainanao. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Samy ho tain'Andriamanitra tompoko ho tantany ny fiainantsika mandritra izao herinandro izao indray. Maheresa.